Aleloia, mbola faly miaraba anareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Anio alatsinainy fa 7 ny volana Aogositra 2024. Ry hava malalao Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra niseho omaly izany tamin'ny nanafahany Tompo any zanako vavy. Ry havana fampitandremana lehibe no entiko anao, na iza ianao. Isika tokony tena mitandrina satria ny fahavalo dia tena romotra ny fahavalontsika. Ry havana, isika tsiraray avy zanak'olombelona dia manana fahavalo. Mitovy avokoa ny fahavalontsika dia i Satana izany, Losifera izany, izy ihany koa no Belzebuba. Ry havana, izy dia manana ny miaramilany marobe, ary ireo miaramilany ireo no alefany andravantsika, angalatra antsika. Ka tokony hitandrina isika. Manasanao hiariva vaka amiko aloha ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo. Ary ny fanahy masina no hiasa amiko sy aminao mba hampiratra ny masom-panahinao koa, satria tiany Tompo hovonjena koa ianao. Hiariva vaka isika Tompo. Jesosy malala ianao no Andriamanitra lehibe indrindra. Ianao no Tompony Tompo sy Mpanjakany mpanjaka, ary tsy misy toa anao Jesosy. Jesosy anandratra anao indray aho Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao, ny amin'ny soa lehibe izay nanafahanao any zanako vavy omaly Jesosy. Tompo malala tsisy toa anao, ianao no mpanafaka. Izahay dia fitaovana fotsiny ihany. Izahay dia fitaovana kely sy bitika Jesosy fa ianao Tompo no miasa aminay zanakao tsiraray avy. Ka ny voninahitra dia tolotro anao Jesosy asehoko eran-tany Jesosy ambarako eran-tany Jesosy izay nataonao Jesosy mba hampifoany hafa, satria ho avy ianao Jesosy. Jesosy Tompo, rakofy amin'ny ranao aho sy ny ankohonako. Tompo, ataovy eo ambanin'ny tana maherinao izay Jesosy malala, satria ianao no mpiambina mahery anay Jesosy malala ianao no mpiambina Jesosy ary koa Tompo, ianao andrakotra amin'ny ranao koa ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy satria ianao no Tompo Andriamanitray. Jesosy malala ka ny fanahy masinao no hiasa amiko, ary hiasa ihany koa amin'ny olonao tsiraray avy. Fanahy masina raisy ny kontrola ny tenako, ity piasanao, vonona anao ny asanao, manetry tena ambany dia ambany aho fanahy masinao, manetry tena aho ka misandrata ianao, mitenena ianao, ambarao zay tianao ikasianao ny olonao tsiraray avy eran-tany, satria izany no tianao ampifoa izay matory ara-panahy, ampifoa ny zanakao, ary koa amany fatorana rehetra izay mbola voafatotry ny fahavalo, satria maro izy ireny fanahy masina, maro izy ireny. Ka mitenena fanahy masina amin'ny alalako. Jesosy Tompo, ianao efa nandidy fa roainy devoly dia andositra anareo izy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra izay mitady hanafoka amin'ny alalan'izao écran izao, ary koa eny amin'ny rivotra eny, dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta nareo, miala ianareo ary dorana amin'ny ran'ny Jesosy efa Nazareta. Tsy ambinina ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika rehetra izay alefany dia ravana amin'ny ran'ny Jesosy, ary atsipy any andavaky ny elo izany amin'ny ran'ny Jesosy efa Nazareta. Jesosy malala ianao no andefa ny anjelinao itoby manodidina anay Jesosy malala ary ny afonao Jesosy no manda afo manodidina anay, ianao no manda manodidina anay. Ka misaotra Jesosy misandrata Tompo eran'izao tontolo izao, satria ho avy ianao. Misaotra Jesosy malala aleloia. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany Jesosy aleloia, amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, araka ny teniko teo dia nanafaka any zanako Jesosy omaly, ny zanako vavy izany. Mbola misy ihany ny fanafahany Tompo azy tamin'ny zavatra hafa ihany koa, ary eo ihany koa ny amin'ny zanakolahy izany izay fijona vavolombelona hafa izany izay nataony Tompo koa tamin'ny zanakolahy,
dia apetrako amin'ny tompo avokoa ny amoahana an'ireo fijoroana vavolombelona ireo izany. Fa izay tonga dia asain'ny fanahy masina ataoko zany dia ataoko ohatran'izao hitanareo izao. Rehefa malala alohan'ny anambarako zavatra niseho omaly dia hovakintsika ny eo amin'ny boky ny Efesiana toko 9 andiny 1:10 horaisitsika dia ajanontsika eo amin'ny andiny 3:10. Amen. Ry havana io teny io dia efa fantatsika io teny io dia manambara ny amin'ny ny fahavalo izay miady amintsika izany, izay atrehantsika zany. Tokony hiady mihitsika zany andrava ny fahavalo. Hovakintsika io boky ny Efesiana io Efesiana toko 9 andiny 10 rasika eo amin'ny andiny 10 ka hatramin'ny andiny 3:10. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly, fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Noho izany raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahaory, ary rehefa vitanareo avokoa izany dia ahafahatra ianareo. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny tokony andraisantsika izany ny fiadian'Andriamanitra rehetra, ny fiadiana izay omen'Andriamanitra antsika. Ry havana, tsy ny nofo izany, tsy ny nofo izany, fa ny tenin'Andriamanitra, ary koa zany Jesosy mihitsy no anatintsika no hiasa. Ry havana, mila isika miambina ary tena mitandrina mafy, satria ny devoly fahavalontsika dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto dia manangoly, zany hoe fanangolen'ny devoly zany izy hoe manangoly zany ny devoly rehefa azony isika. Ary izy io zany dia mazava tsara amin'ny andiny 2:10 fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fahefana izany amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao eny amin'ny rivotra. Ry havana, izay no fanampahana miady amintsika. Maizina ane izy io ry havana, zany hoe tsy hitantsika io raha tsy amin'ny alalan'ny fanahintsika izany. Tsika mahita zao hoe masoandro fahazavana, fa maizina ane tompoko no manodidina antsika, ary tena ny fahavalo no manodidina antsika. Ry havana, mila isika mitandrina hijoro vavolombelona ny zavatra niseho omaly zany dia raha niresaka tamiko izany zanako vavy, satria izy zany nianatra momba ny histoira tany amin'ny université. Fa najanony tompo moa zany izany zavatra izany, satria be de be zany ny nofy efa nasehoan'ny tompo taminy, ary koa zany ny fahitana momba ny amin'ny zava-doza momba ny amin'ny fianarana momba ny amin'ny histoira. Ry havana, miteny aminao aho, na iza ianao tanora zany ato na efa lehibe mianatra momba ny amin'ny histoira any amin'ny université. Ary koa zany na dia tsy mianatra any amin'ny université ianao fa tia mamaky boky momba ny amin'ny zavatra ireny momba ny amin'ny tantarana Ezipta na fanompontsampy zavatra maro isan-karazany ireny zany dia mila mitandrina zany isika. Na momba ny amin'ny koa hoe resaka koa hoe Harry Potter momba ny amina magia sy ohatr'izany, mbola ho avy ny fotoana anambarako momba ny amin'izay koa zany fa tena zava-doza io tompoko, na boky io na jeu zany dia mila mitandrina zany isika tsiraray avy, satria ao anatin'izay ny fahavalo no miditra. Ary koa amin'ny tele koa izay fanambarako teto ihany, afaka jerenao any amin'ny video any zany ny amin'ny momba ny amin'ny tele. Ry havana, zavatra niseho zany omaly dia noho ny niresaka tamiko zany zanako vavy, satria zany nisy zany examen tokony mbola natao zany androany zany naikanao an'ilay examen izy, de ny tompo moa zany nanakana azy, satria
omaly zany zavatra niseho dia nampafantatra zany Jesosy fa tsy mety zany ilay histoara satria efa be deaibe zavatra niseho be deaibe fa mila finoana zany dia asehoan'ny tompo anao ny momba ny amin'izay ry havana no ny efa nahatsiaro zany zanako vavy omaly fa reraka satria tena tsapako hitako amin'ny ara-panahy zany izy eo aloako fa tena reraka be zany izy io dia izy koa zany ny taraina koa zany izy ny teny tamiko hoe mama zao zavatra tsapany zany dia teony eo zany dia no nefa ndresaka zany zay mianaka dia tonga de nitarity ny fanahy masina zany za koa nandroaka de volo taminy teony eo zany satria izy teo alohako zany dia nanatona azy zany izy de za zany nanatona azy koa de ny fihiniko izy zany nampahereziko ay zany teony eo dia nasain'ny tompo aho nanao délivrance taminy dia no teo mpanaovana délivrance zany azy zany dia no nefa vita zany ny fandroana devoly ny zavatra nambarany fanahy masina nroahan'ny tompo taminy zany dia momba ny amin'ny zavatra fatotra momba ny amin'ilay fianarana zany ny amin'ny zavatra any Ezipta izany ry havana tsara ny tompontsika de teo ihany koa zany ny zavatra hafa zany zay voatony koa ny tompo zany no mahalala satria izy no miasa amin'io fa za de fitaovana fotsiny ihany ry havana ny fomba fandroana devoly aloha rehefa misy zavatra urgent asain'ny tompo atao dia tsy miandry fotoana zay zany zavatra anankiray ambarako eto dia noho ny aveo zany no nefa vita zany ny amin'ilay fandroana devoly zany nasain'ny tompo natao teony eo zany dia ny teny tamiko zanako vavy teony eo ihany izy zany toy izy miasana maman ozy izy hitako izy izy devoly zany izy io anankiray de izy io zany zavatra hitany tao anatin'ilay nafahana zany fa tsapany zany fa misy zavatra hafa ihany ko de hita zany vehivavy zany izy io vehivavy tamin'ny androny Ezipta zany tany aloha be tany zany tamin'ny androna Pharaon zany de zavatra niseho naseho an-tompo azy mihitsy ilay devoly maintimainty zany izy ny lokon'le izy dia afaka jerenao amin'ny internet ny anaran'le izy naseho an'ny tompo azy mihitsy koa nampahafantarin'ny tompo azy mihitsy koa tsy hoe naseho tompo anazy fa nampahafantarin'ny tompo azy ihany koa zany dia ilay devoly anankiray izay reniny Pharaon tany aloha be tany zay zany no tao amin'ny zanako ry havana lay izy dia anaran'le izy de le hoe Isis dia izy io ny vadiny atao hoe Osiris dia niteraka ilay atao hoe Horus zany zareo io no nefa maty zany ilay vadiny oka ianao no hijery amin'ny internet ny tantaran'izy io ry havana zava-doza tompoko mibeba tompoko ary mitandrema hita ny zanako vavy mihitsy ny paozy ilay devoly izay niala tao aminy vehivavy izy ary koa zany eo amin'ny lohany misy ohatrana corna na omby dia misy ohatrana boribory ohatrana paozina soleil zany ny eo ampovoan'io corna na omby io dia misy elatra ohatrana elatra na vorona be reny zany ny amin'ilay izy ny amin'ny tanany hitany zao mihitsy tompoko hitany zao mihitsy ilay devoly satria isaorako ny tompo lehibe nomeny tompo fanomezam-pahasoavana zany izahay telo mianaka izany atao trano izahako sy zanako menada amin'ny fahitana sy ny amin'ny nofy voninahitra ho an'i Jesosy amen ho tonga aminao koa ny zany tompoko rehefa tena matoky ny tompo ianao ary rehefa tena mino ary mangataka aminy ampisehoany ny fahavalo izay manafika ry havana naseho an'ny tompo azy izay fahavalo izay dia lasa le izy ka voninahitra ho an'i Jesosy ry havana hitany izao mihitsy ny paoziny ilay devoly ry havana izay no tokony hitandremantsika izay no nanamafisany fanahy masina ny amin'ilay tenin'Andriamanitra novakiantsika teo izay hoe tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika fa amin'ny fanampahana mpanjakana izao fahamaizinana izao ry havana fanampahana eny amin'ny rivotra ary manjaka izany mpanjakana izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ry havana fanangoleny devoly izany zay zavatra miseho amin'ny miafina ry havana ny tompo no mampiseho naseho an'ny tompo tamin'ny zanako vavy ilay devoly tao anatiny
io devoly io dia rehefa jerenao amin'ny internet dia manambara zany izy io. Izy moa zany mahafantatra tsara ilay tantara ilay zanako vavy satria tamin'ny fianarana tamin'ny histoara izay nataony dia mazava tsara zany momba an'ireo tantara ireo. Fa tena hoe manambara hoe io ramatoa io zany tamin'ny fahavelony dia natao toy ny hoe andriamanitra vavy, andriamanitra kely izany. Ry havana tany Ezipta izy io ary raisiny any Ezipta izany, izy zany no hoe renin'ny Pharaon rehetra izany. Ry havana zava-doza. Ary koa zany mpanao mazy zany izy io. Ary koa hoe ohatrany hoe mpanasitrana nefa zava-doza izany. Ry havana mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Tena hoe zavatra ratsy miasan'ny maizina. Ary koa zany io devoly io ihany no tonga niakatra zany, tonga hatrany amin'ny pays Eropa zany ety amin'ny Eropa ipetrahana ity. Dia any Grèce ary koa any Italia, any Roma. Ry havana zava-dozane. Io devoly iny ry havana ne ka fanahy ka miepita. Tsisy zavatra masakana anazy. Tsisy frontière masakana anazy n'aiza n'aiza misy antsika. Dia manafika eran-tany ny asan'ny maizina ka tokony foa isika, tokony hitandrina isika. Ry havana zay ny anio ajanoko hatreo fa oka ianao no ametraka ny fiainanao anatrehan'i Jesosy, manontania ny Tompo sao dia mbola misy zavatra mamatotra anao. Ry havana be dia be ny asan'ny maizina mamatotra ny olona anankiray. Mialà tompoko amin'ny fanompo-tsampy, mialà re tompoko fa tiantsika Jesosy. Ry havana zay nenio dia voninahitra ho an'i Jesosy dia mahay reza tompoko fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Ry havana mila mitandrina isika. Verset farany novakiko ampahereziko anao dia ao amin'ny Petera 1:5-9 ka hatramin'ny 7. Hoy ny tenin'ny Tompo ovakiko amin'ny anarany. Mahonona tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana zay le izy. Ny zavatra manjoantsika tsiraray avy eran-tany dia mila isika manohatra satria ny tafiky ny devoly dia eran-tany. Ry havana mety mpianatra ianao, mety miasa loha ianao mare izao témoignage izao. Anontany ho an'ny Tompo izay tokony fianarana mety aminao, izay tokony sahaza ho anao. Fa ny Tompo dia mila antsika hifoha fa be dia be ny fahavalo manafika. Be dia be ny fahavalo manafika. Indraindray zavatra everintsika olombelona tsara nefa ny mitondra antsika ho any amin'ny fahaverezana. Ry havana tiantsika ny Tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma Tompo.